ato amin'ny marika toko fadimy dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fadimy amby folo no vakitsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Marika toko fadimy. Ary toka tena pitany ranomasina tao amin'ny tany Geresena izy ireo, ary no niala teo an-tsambo kely izy. Niaraka tamin'izay dia nisy lehilahy azo mpanamaloto nivoaka avy teny amin'ny fasana ka nifanena taminy, fa nitoetra tao amin'ny fasana izy, ary tsy nisy olona nafatotra azy intsony na dia tamin'ny gadra azy. Fa efa nafatony matetika tamin'ny gadra na ny tanany na ny tongony, nefa ny gadra tamin'ny tanany no tapahiny ary ny gadra tamin'ny tongony no torotorohiny ka tsy nisy olona nafolaka azy. Ary mandrakariva na andro na alina dia nitoetra teny amin'ny fasana sy teny an-tendrombohitra izy ka nananana sady nitetitena tamin'ny vato. Fa no nahitan'i Jesosy teny lavitra eny izy dia niazakazaka ka niakoka teo anatrehany sady niantso tamin'ny fehamahery hoe, moa mifaninakory zao sy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avondrindro, ampianianiko amin'Andriamanitra ianao, aza mampijaly ahy, satria Jesosy efa nanao taminy hoe mivoa amin'ity lehilahy ity ry fanamaloto. Dia nantany azy Jesosy hoe, iza moa no anaranao? Ary izy namaly hoe, legiona no anarako satria maro izahay. Ary nifola mafy taminy izy mba tsy roana hiala amin'izany tany izany. Ary nisy kisoa maro andiny iray nandrasana tena akaiky ny tendrombohitra, ary nifola taminy ireo ka nanao hoe, alefaso izahay ho any anatin'ny kisoa mba hiditra ny aminy. Dia nekeny Jesosy, ary ny fanamaloto rehefa nivoaka dia niditra tao anatin'ny kisoa, ary ireo kisoa andian'ireo trevatreva teny amin'ny atsana ho any amin'ny ranomasina, tokony ho 2,000 no isany, ka dia maty tany amin'ny ranomasina izy. Ary ny mpiandry azy dia nandositra ka nilaza tao an-tanàna sy tany an-tsaha, dia nandeha ny olona mba hizaha izany zavatra izany. Ary tonga tany amin'ny Jesosy izy ka nahita ilay demoniaka izay nisy ny legiona, fa indro izy nipetraka ny tafilamba sady arisaina ka raiky tahotra ny olona. Samy mankatoerana tompoko. Ity tenin'ny Baiboly izay no vakina ity ry fiangonana manarika ty fotoam-pivavahana ity dia mitantara ny fanafahana lehibe nataon'i Jesosy ho an'ny lehilahy iray izay nipetrahana fanaratsy na ihany koa hoe nofatorany fanaratsy. Raha ny voalaza amin'ny Baiboly no jerena, tena nanana ny heriny sy ny fahefany ity karazana fanaratsy iray ity. Tena nanana ny heriny sy ny fahefany ity karazana fanaratsy iray ity. Fa saingy rehefa nanao ny asa fanafahana Jesosy dia tsy maintsy niala tao amin'ilay olona izay nipetrahany, tsy maintsy niala tao amin'ilay olona izay nofatorany ilay fanaratsy, ary afaka soma tsara teny eo ilay lehilahy tamin'izany fotoana izany. Halleloia. Andro any ihany koa mijoro eto anaty ianareo amin'ny anaran'i Jesosy aho, ary manambara mpasahina fa anafaka anao, anafaka anareo ihany koa Jesosy Kristy, raha ohatra ka mbola voafatotra ianareo na mbola voagetra fanaratsy. Ny antony matoka miteny an'izany satria anisan'ny mission Jesosy raha toka tety ambony tany izy dia ny andrava ny asany diavoly, izay ny voalasan'ny Baiboly, ary ny anasitrana sy ny anafaka andreo izay azo ny herin'ny diavoly, izay ihany koa ny voalasan'ny Baiboly. Any amin'ny Jaona voalohany ihany izao, toko 7:9 dia zao voasoratra hoe, Jaona voalohany toko 7:9, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy lay teny. Jaona voalohany toko 7:9 toy izao ny voalaza ao amin'ilay tapany faharoa no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no nisehony zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asany diavoly. Zao no nisehony Jesosy Kristy dia ny andrava ny asany diavoly. Asy ny apôstôly ndray toko 10:9,
toy zao ndray voasoratra ao Asy ny apôstôly 7:7 izay no soran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny ely Jesosy io lazainy baiboly io ka mandehandeha manao soa manasitrana zay rehetra azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra momba azy izay no soran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny ely ka mandehandeha manao soa manasitrana sy manafaka zay rehetra azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra momba azy zay zany mikasiany amin'ny Jesosy io ary zany no antony toka sa miteny eto anatryanareo hoe androany ihany koa raha nanafaka ny hafa Jesosy tamin'izany fotoana zany dia hanafaka anareo ihany koa izy Alleluia ary ny mampahery dia ity tsy miova amin'izany fa asa fanafany izany Jesosy hatramin'izao tsika miteny izao tsy miova amin'izany izany hoe raha nanafaka an'ireo olona voafatotry ny fanahy ratsy izy tamin'ny fotoan'andro nandalova tety ambony tany dia mbola manafaka ihany koa Jesosy manafaka an'ireo izay mbola voafatotry ny fanahy ratsy Jesosy hatramin'izao vanin'andro misy antsika izao niendrika aneo Jesosy ilay asa fanafana fotsiny no tsy mitovy fa ino ohatra izy tenany mihitsy no nanafaka mivantana an'ireo olona izay nipetrahana fanahy ratsy na hoe nofatorany fanahy ratsy fa nanomboka tamin'ny andron'ireo apôstôly kosa dia niasa nanafaka tamin'ny alalan'ny mpanompony Jesosy Kristy tena arabaky teny hoe niasa nanafaka tamin'ny alalan'ireo mpanompony Jesosy Kristy ohatra amin'izany zao toka tao amin'ny tanànan'ny Samaria Filipo dia nitoriteny tao nanambarany amin'ny Jesosy tamin'ny olona tao nilaza tamin'ny olona fa Jesosy no tompo Jesosy no mpamonjy Jesosy no mpanasitrana Jesosy no mpanafaka dia tao anaty zany rehetrarehetra zany dia niasa Jesosy nitondra fanafana ho an'ny tanàna ary nitondra fanafana ho an'ny olona tao amin'ny tanàna Samaria andonge vakitsika ny voalaza ato amin'ny asiny apôstôly 9 dia azonareo tsara ny tiako ambara ka asiny apôstôly 9:1 ary ny vahoaka betsaka dia ny raha hevitra ny haino izay nolazainy Filipo raha nandray azy sy nahita fahagagana nataony fa ny fanahy maloto niantso tamin'ny fehamahery dia nivoaka tamin'ny maro izay nanana azy ary maro ny marary ny paralysisa sy mandriga noho ny sotraniny dia nisy fifaliana lehibe tao amin'izany tanàna izany dia mafisiko zany fa androany ihany koa dia hanafaka anareo izay mbola voafatra Jesosy hanafaka anareo izy amin'ny alalan'ny vavaka izay ataoko anareo amen na iverentsika indray lay voalaza marika 5 lay nivakilina ty ary aloha toy zao mifandehany tantara tao amin'ny tanàna anankiray atao hoe Geraseny dia nisy lehilahy nipetrahana fanahy ratsy na ihany koa hoe nofatorany fanahy ratsy karazana ilay fanahy ratsy tena masika velona ireny no nipetraka tao anatin'ilay lehilahy ary namatotra an'ilay lehilahy tantarainy baiboly azy fa nofatorana ny tanany sy ny tongony fa saingy no tapatapahany ny fatra tamin'ny tanany no torotorony ny fatra tamin'ny tongony ary tsy nisy nafolakazo mihitsy misy fotoana indray no lahery lay fanahy ratsy tao amin'ilay lehilahy nipetraka tao aminy namatotra azy dia nientin'ilay fanahy ratsy tany atapitendrombohitra ity lehilahy ity dia any no asainy nananana asainy mitetetika ny teniny amin'ny vato amin'ny maha-olombelona azy mitafinosy raha eny hoe marary izy amin'izany eny hoe manataina ny tenany fa tsy afaka manoatra satria le fanahy ratsy nipetraka tao aminy le namatotra azy no mibaiko azy arak'izay tiany
misy fotoana indray a entin'ilay fanaratsy makany afasana izy any no asainy matory any no asainy makahaina miala sasatra ain'ilay lehilahy fa ny fasana dia toerana ho an'ny maty fa tsy ho an'ny velona fa saika tsy afaka manday izy tsy afaka manohatra izy satria lay fanaratsy ny toetra tao anatiny izay namatotra azy no mibaiko azy nitondra azy arak'izay tiany tak'izany ke ny zavatra mantsoa ny olona riavana malala raha ohatra ka mbola misy fanaratsy mitoetra ao anatiny na hoe mbola misy fanaratsy mamatotra ny fiainany tena baiko tsotro zao komandiny tsotro zao zay tian'le devolo tsotro zao no tsy maintsy ekeny tsy maintsy arahana dia ndray mandeha azy zesteran'ny tanàna ny fanaratsy tamin'ny alalan'io lehilahy nipetrahany io dia tamin'izay fotoana izay indrindra tonga tao amin'io tanàna io a Jesosy ka rehefa tonga tao Jesosy dia nahitan'io lehilahy io hitany io tena mijary tena ory tena fadirany lovana tena mampahonena ny mahita ny fiainana dia tapa-kevitra Jesosy ho afako io lehilahy io ho afako io lehilahy io ho afako zao dia zao ihany io lehilahy io dia nanatona an'ilay lehilahy Jesosy lay fanaratsy tamin'izany mbola mizesta ihany hoe tahaka zao masony olona rehefa azonay an-tanana ampijalianay ampahorianay ataonay mangirifiry ataonay to zao ataonay tahaka zao kanjo tsy nampoziny ho Jesosy tamin'ilay fanaratsy ry fanahy maloto mahadidy anao aho mivoa amin'ity lehilahy ity voana ndresy lay fanahy maloto tonga dia mibaboka hoe resy tonga dia mibaboka hoe resy tsy maintsy miala satria Jesosy lay iraka avy any an-danitra mba hitondra fanafahana amenna dia niany nataon'ilay fanaratsy sisa dia izao hoe tompoko toka ve ianao toka alohan'ny fotoana mba hampahory anay raha ohatra ka tsy maintsy miala amin'ity lehilahy ity zahay mba miangavy re alefaso am'iretsy kisoa retsy dia nekeny Jesosy mandeha anazy dia nivoaka tao amin'ilay lehilahy lay fanaratsy dia nakany amin'ilay kisoa dia inona ny tranga lay kisoa indray no nibaikony reo fanaratsy zay nazy toerana tao aminy hoe andao mitevatreva makany amin'ny antsana dia lasa nakany amin'ny antsana dia maty tany daholo ny kisoa dia raha mantika zany tantara zany zao ianao dia mahita hoe ny fanaratsy rehefa nazy toerana ao anatin'ny olona dia mibaiky ny olona arak'izay tiany rehefa tafitra ho amin'ny biby ihany keo izy dia mibaiko an'ilay biby arak'izay tiany nytiako ambara zany dia hoe zava-doza tompoko ny fiainana raha ohatra ka mbola misy fanaratsy mitoetra eo amin'ilay olona tena fahoriana ny fiainana raha mbola misy fanaratsy mitoetra eo amin'ilay olona ka ny vahaolana tsara indrindra fa amin'izao mahakristianantsika zao dia ny hoe ny anala an'io fanaratsy io tsy toetra eo amintsika intsony tsy hoe manomboka rapitso na manomboka amin'ny herinandro fa tiako anao angetaheta hoe manomboka androany dia tsy aveliko hitoetra ato amiko intsony ny fanaratsy raha ohatra ka tsapanao fa mbola misy an'izany tokoa eo aminao ry havana malalo nataon'Andriamanitra nisy ty fotoam-pivavahana ity satria androany no fotoanan'Andriamanitra fotoana voatokana anafahana anao zay mbola voafatotra ho tanteraka amin'izay mino ane zany amenna amenna satria tahaka ny nanafany Jesosy an'ity lehilahy ity zay no fatoran'ny fanaratsy tamin'izany fotoana zany na hoe nitoeran'ny fanaratsy dia tahak'izany ihany koa no anafahany anao zay tonga manatrika an'ity fotoam-pivavahana ity amenna ny fantany amperaka dia zao ahoana moa zany no hamantarana fa mbola misy fanaratsy mitoetra eo aminao indrindrindrindra fa amin'izao ianao efa mpino kristianina izao ahoana no hamantarana fa mbola misy fanaratsy mitoetra eo aminao
dridridritra hoy ao am'izao ianao efa mpino kristianina izao. Zavatra tsapako ary mahavoafitaka ny olona maro dia tahako izao. Hoy izy efa mpino kristianinao, efa manana Jesosy ato anatiko ao, efa natao batisany rano ao, efa nandray mifare masonao, dia ahoana ny ilazako sy anekeko, ahoana no ilazan'ny olona fa mbola misy fanaratsy mitoetra eo amiko, na hoe ahoana no ilazako na hoe ilazan'ny olona fa isan'ireo olona mbola voafatotra ao. Toy zao mivalina ho Jesosy, ny voa no amataranareo ny azo, ny voa no amataranareo ny azo, zany hoe ny zava-misy, ny zavatra miseho eo amin'ny fiainanao no amatarana hoe mbola misy fanaratsy mitoetra eo aminao, mbola misy fanaratsy mamatotra eo amin'ny fiainanao. Ny mahavoafitaka ny olona ihany koa dia ity: ny olona dala, ny olona verisaina ihany no heverina fa mbola misy fanaratsy mitoetra na hoe mbola misy fanaratsy mamatotra. Tsy atompoko arakarak'ilay karazana fanahy ratsy zavatra miseho eo amin'ilay olona. Raha ohatra tokoa ka hoe ilay fanaratsy malasa dala, ilay fanaratsy mahaverisaina no nazo toerana ao anatin'ilay olona na hoe mamatotra ilay olona, dia adala zany ilay olona, dia verisaina zany ilay olona. Fa raha ohatra kosa ka fanahy ratsy hafa karazany, fanahy ratsy hafa karazany no nazo toerana eo amin'ilay olona, dia arak'izany karazana fanahy ratsy zany no miseho eo amin'ny fiainana. Anome ohatra amin'izay ianao dia mahazonina tsara hoe mbola misy an'izany tokoa ve ato amiko sa tsy misy, mbola itoeran'izany fanahy ratsy zany tokoa ve aho sa tsy itoerany intsony. Anome ohatra ao amin'ny liko toko 17 zao, liko toko 17 manomboka amin'ny andininy 10 ka hatramin'ny andininy 19 dia misy tantara tahako zao. Raha ny voalaza baiboly eto no jerena dia fanahy ratsy karazany hafa mihitsy ity voatantara ity. Tsy lay mahaverisaina na hoe lay malasa dala, fa fanahy ratsy karazan'ilay mpitondra retina. Zay no voatantara eto. Dia andao nge vakitsika ny andininy 11 hoe ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata. Ary indro nisy vehivavy iray zay nanana fanahy mahafarofy 12 taona ary nanjoko izy ka tsy natraka akory. Andininy 12 koa ity vehivavy zanaky Abrahama ity zay fanafarofy Satana zao 12 taona izao, moa tsy tokony hovana ho afaka amin'izany fatoran'izany amin'ny andro sabata va. Raha nanaraka tsara nyity teny ity zao ianareo dia nahita fa tsy adala na verisaina lay vehivavy zay nipetrana fanahy ratsy, fa voasoratra hoe nanjoko. Tsy adala tsy verisaina izy, porofon'izany ny fahafahany namonjy fotoam-pivavahana tao amin'ny sinagoga. Zay mivolazo amin'ny 10 hoe ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata. Ary indro nisy vehivavy zay nanana fanahy mahafarofy 12 taona ary nanjoko izy ka tsy natraka akory. Misaotra an'Andriamanitra nefa fa afaka tamin'izany gadra na matorany devoly azy zany ity vehivavy ity taorinany vavaka fanafahana nataon'i Jesosy ho azy. Ny fisehony matsy dia izao: tsy adala izy, tsy verisaina izy, fa nanjoko. Rehefa mandeha dia miondrika, rehefa mandeha dia tsy afaka mitsaka. Dia tamin'izany fotoana izany
tsy nisy nalala mihitsy ny olona enatra amin'ireo mpitondra fivavana aza dia tsy nalala hoe fanaratsy mitoetra ao anatiny ange no matoka nyity vehivavy ity manjoko takan'io hoe tsy afaka mitrakatakan'io rehefa mandeha fa Jesosy kosa rehefa nahita azy dia nafantatra avy hatrany hoe misy fanahy ny anaran'ilay fanahy ratsy dia hoe fanahy mahafarofy misy fanahy ratsy atao hoe fanahy mahafarofy no nipetraka tao amin'ilay vehivavy ary zany fanahy mahafarofy zany no natoka azy miolika rehefa mandeha tsy afaka mitraka rehefa mandeha dia araka nambarako teo moa hoe saorana ny tombo Jesosy fa rehefa nanao esika fanafana Jesosy nametraka tana taminy dia niala ilay fanahy ratsy dia afaka nitraka tahaka ny olona rehetra le vehivavy zao voalazo amin'ny 12 ary rehefa nahita azy Jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe raha vehivavy afaka mirofinao ianao dia nametraka ny tanany taminy izy ary niaraka tamin'izay dia nitsaka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Alleluia, alleluia, amen. Ka hoy aho hoe ny amatarana fa nipetrahana fanahy ratsy ity vehivavy ity dia le zavatra nisy le zavatra tranga tao fiainany amam-bola maro amataona maro narary kanefa naratsy ny atsitra ny fanafody nanjoko kanefa nanjoko tsy nahitana fanafana mihitsy fa rehefa namiatrany Jesosy tanana izy dia niroany Jesosy lay fanahy mahafarofy nomena anarana ihany hoe satana mihitsy lay fanahy mahafarofy ka rehefa niroany Jesosy zany dia niverina tamin'ny lolony toy ny olona rehetra ny vatantenan'ilay ramatoa. Halleluia, amen. Noho zany hoy aho amintsika rehetra tonga eto fantaro tsara ny zava-misy ny zavatra miseho eo aminao ary fantaro hoe fanahy ratsy karazany manao ahoana no mbola mitoetra eo aminao le mpitondra retina ve ka matokanao a marary tsy mety sitrana mihitsy marary mandafataona ary marary manakakehitriny dre mandeha nisy vehivavy anankiroa zay a avy any amin'ny faritany niona tamiko nitomamy be mihitsy ilay ramatoa tamin'izany fotoana zany satria hoy ny dokotera rehefa avy natao ny fizahana natao zany fitiliana rehetra ny akao rehetra dia hoe nivadika ho kansera lay aretina atao amin'ny tranonjaza dia nitomamy be mihitsy izy tamin'izany vonjeo a pastera vonjeo a pastera rehefa ndresaka teo zahay dia hitako fantatra araka zavatra tatarainy fa présence na fanahy ratsy ao anaty tranonjaza no natonga azy narary ary nivadika ho kansera lay retina tao aminy no tantarainy hoe tamin'ny heritaona tahaka izao mihitsy a pastera no tonga teto Antananarivo dia niditra hôpitaly ary nodidiny dia tonga eto indray aho amin'izao taona izao mba hanao contrôle fa eniko misy zavatra hafa anaty kiboko ka rehefa nozahana dia izay ny teny dokotera hoe nivadika ho kansera ao amin'ny tranonjaza lay aretina nahazo anao dia tonga dia rehefa ndresaka zahay hoy aho dia azokona hoe tena présence fanahy ratsy no matoka ty vehivavy ity marary natoka ny aretina teo aminy nivadika ho kansera dia nataoko nivavaka fandroana ilay fanahy ratsy dia tamin'izany tokoa tena nanao crise nireny olona misy devoly reny izy nikikakika nitsirara tamin'ny tany miantsoantso andeha zahay dia tamin'ny farany resy ilay devoly dia vita ny vavaka dia zao niteniny maso miverina any amin'ny hôpitaly via pastera dia hoy aho hoe maso miverina amin'ny hôpitaly ianao ahoana moa nao fantaranao fa sitrany ianao raha tsy makany amin'ny hôpitaly hozahana indray dia rehefa miverina avy tany izy akory ny akakany fa hoy ny dokotera hoe madio be ny tranonjaza tsy misy maninona ny ao anatin'ny kibonao asio teka mafy be
Alleluia. Dia rotoana tateoriana tonga tany amin'ny faritany a dia toriteto amin'ilay fiangonana nisy azy dia niresaka tamiko izy hoe pastera taorina ny vavaka nataonao iny mandraka teny androany hoy izy dia tsisy naratsoto mikipoko tsisy fanantany intsony a sitrana tanteraka ao sitrana izy satria lay fanaratsa atao hoe fanamafarofy lay karaza mpitondra retina no voaroka niala tao aminy dia zay nambary zay hoe sitrana izy ka zay matonga amiteny hoe nivona matarina ny azo ka veriko indray le fanontaniana hoe fantaro tsara ny zava-misy sy ny zavatra miseho eo aminao fantaro hoe fanaratsy karazany manao ahoana no mbola mety ohatra aminao lay fanaratsy mpitondra retina ve sa lay fanaratsy mpanao sakana ka sakanany ianao mba tsy hanambady tsy azo tokantrano sakanany ianao mba tsy ho tahina mihitsy ary ataony resilava na dia fampino kristianina manana jesosy azy anjaranao ry havana no mamantatra ny vona matarina ny azo ny zava-misy ny zavatra miseho eo amin'ny fiainanao no mataranao hoe mbola misy fanaratsy mitoetra eo amiko na hoe mbola misy fanaratsy mamatotra ny fiainako fa ny mampahery dia izao na fanaratsy karaza manao ahoana sy ahoana no misy eo aminao ary na olana manao ahoana sy manao ahoana no efa nety zany fanaratsy ary teo aminao dia zao ihany azo resena mora foana ny fanaratsy no jesosy sy ny anarana amenna tsy mampahiranao fe zany ry havana hoe na fanaratsy karaza manao ahoana sy manao ahoana no misy eo aminao na hoe olana manao ahoana sy manao ahoana no efa nety teo aminao nety fanaratsy teo aminao dia zao no teliko etiko mampahiranareo hoe azo resena mora foana ny fanaratsy no jesosy ny anarany amenna ahoana ho jesosy jaona toko fahavalady faina amin'ny telopolo koa raha ny zanaka no anafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo eto jesosy miaraka amintsika eto izy efa pare izy ny anafaka anao zay mahafantatra hoe misy fanaratsy mitoetra ho aminy na misy fanaratsy mamatotra ny fiainana amin'ny alalan'ny vavaka zay ataoko no etsehan'Andriamanitra etsehany jesosy anafananao androany raha ny zanaka no anafaka anao dia ho afaka tokoa ianao ahoana ihany koa jesosy liko toko fahafolady sivy ambin'ny folo ito efa nomeko anareo ny fahefana rehetra anitsika maiko sy mena rano ary andresy ny hery rehetra zay anana fahavalo ka tsisy ampaninona anareo akorizany efa nomeny jesosy fahefana entina mandresy ny hery rehetra anana fahavalo ary no finoko an'izany matoga manambara titenin'Andriamanitra ity ny finoko an'izany matoga hivavaka ho anareo dia hiasa ny tompo dia ho afaka ianareo ny angatako aminareo fotsiny dia izao ianao miny fampanafaka jesosy ianao miny fasitrak'Andriamanitra ny anafaka anao ny angatako aminareo ihany koa dia izao ianao miny fa amin'ny alalan'ny vavaka zay ataoko androany dia anafaka anao tokoa ny tompoandriamanitra amenna manina moa ny olona hafa zay fa nanaovako vavaka fanafahana no afaka fa ianao zay toka eto no tsy afaka tsy misy fizatavan'olona tompoka ho amin'Andriamanitra ho amin'ny jesosy zay matoka amiteny hoe mino fotsiny ihany ianao dia ho hitanao ny herin'Andriamanitra hiasa eny aminao dia ho afaka tokoa ianao farany misy tantara toy izao ao amin'ny asany apôstôly eo toko fatelo nalemina nandritry ny taona maro ity lehilahy ity araka ny voalaza ao amin'ny asany apôstôly toko faefatra andy faharoapolo dia nalemina nandritry ny 70 taona kanefa rehefa nataon'ny Petera sy Jaona ny vavaka ho an'ity lehilahy ity rehefa nampiasain'ny Petera sy Jaona ny fahefana amin'ny anaran'i Jesosy dia afaka lay lehilahy sitrina lay lehilahy filaza amin'ny baiboly moa dia hoe taorina ny hetsika fanafana nataon'ny Petera sy Jaona dia afaka nitsangana lay lehilahy afaka ny atsambotsambotra ny tsambikimbikiny ary afaka niara-niditra
tamin'ny Petera sy Jaona nakao amin'ny kiantrany depoly. Gaga ny olona, talantsona ny olona, ore olona tsy fahita ke zao zavatra hoe tsy fahita lehilahy 70 taona naleny kanefa no nivavaka nataon'ny Petera sy Jaona dia indro fasitrana dia nazavain'ny Petera sy Jaona hoe ny finoana Jesosy sy ny anarany no nampatanjaka an'io lehilahy hitanareo finaritra eto masonareo io. Ka raha mino an Jesosy anao andrano famparafaka izy ary mino any ko ianao fa amin'ny alalan'ny vavaka ataoko eto androany dia izy herin'Andriamanitra hiasa eny aminao anafaka anao dia ho amarin'Andriamanitra zay inonao zay dia ho afaka ianao, ho afaka ianao, ho afaka ianao. Halleluja! Akipero masonareo dia apetrao amin'ny fonareo ny tananareo hivavaka isika amin'izao fotoana izao matoky fa hiasa ny herin'Andriamanitra androany, hiasa ny herin'Andriamanitra makahaka androany. Akipimo masonareo apetrao amin'ny fonareo ny tananazy. Andriamanitra lehibe ny famindraponao ho an'ireto olona manarika an'ity fotoam-pivavahana ity. Lehibe ny famindraponao ho Andriamanitra. Androany zay rehetra matsapa fa mbola misy fanaratsy mitoetra ho aminy, fantany amin'ny alalan'ny zava-misy eo amin'ny fiainany le izy, fantany amin'ny alalan'ny zavatra mitrango amin'ny fiainany le izy, dia magatika aminao ao Andriamanitra mamindrafo amin'ireo olondireo ianao, mamindrafo an'ireo olondireo ianao. Ka androany amin'ny alalan'izao vavaka ataoko izao dia hositranonao izy, ho esorinao ny herin'ny fanaratsy miperaka tao aminy, satria ho ampiasaiko ny anaranao Jesosy eo lay fahefana nomenao entina mamoaka demôny. Raiso amin'izay fanafahana azy hivavako anareo ao, androka ny fanaratsy raiso fanafahana tonga dia hika fiamahery ireo fanaratsy ireo dia andeha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mandidy anareo ary fanaratsy, mikiala amin'ireo olon'ireo na inona karazanareo, lay fanamafarofy, lay fanaratsy mpanao sakana mba tsy azo vady, tsy azo tokantrano.